Ny Tanora TIM ao anatin'ny rantsana TIM eto Tananarivo ihany koa dia nitondra ny fomba fijerena mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana. Izy ireo ihany koa dia nanambara fa ny fanatanterahana ny fifidianana madio sy mangarahara no vahaolana ivoan'ny firenena ao anatin'ny krizy mba tsy hiverimberenan'ny krizy ihany koa no antony karakarana izay fifidianana madio sy mangarahara izay. Tatitra izay ary. Latsaka katerena amin'ny firenena hoy ny Tanora TIM ao anatin'ny rantsana TIM eto Tananarivo. Antony izay nambaran'ny Tanora TIM hijorin'izy ireo. Ankoatr'izay dia mitaky ny tokony hanatotosana fifidianana ny antoko TIM. Entinay anarenana ny firenena zany sy ny fomba fitantanana amin'izao dia dradradradraina teto amin'ny firenena fa ilaina ny fanovana ary indrindra fa izay tanora no antoky ny fampandrosoana. Kanefa tsy hita izay fanovana an'izay teto fa fahasahiranana indray ary no hita ka dia mijory izay tanora tiako Madagasikara eto Tananarivo renivohitra hanova ary hitondra an'izay fanovana izay eto Madagasikara. Amin'ny fomba ara-demokratika ary ny famerenana ny ara-tanàna ary indrindrandrindra ny anentananay amin'ireo ao anatin'ny androm-panjakana isiny ny fifidianana faran'izay aingana amin'ny alalan'ny fifidianana ikeny rehetra. Mikasika ny mbola tsy fanekena ao anatin'ny filakevitry minisitra ny tetian'ny fifidianana dia manana ny ambara ny Tanora TIM. Ny hevitra tanora no antaninareo mikasika an'izay hoe calendrier électoral izay dia mifijerina azy fahitana azy dia mbola tsy vonona natateraka izany fifidianana zany ny mpitondra ankehitriny indrindra fa ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny Tanora TIM eto Tananarivo renivohitra dia efa manana rantsana isam-pokotany amin'izao fotoana izao ary arahan'ireo mpandrindra roa isaky ny distrika amin'izao fotoana izao no mitantana ny sampana Tanora TIM eto an-drenivohitra.